I Jesosy no varavaran'ny fiainana. Nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy iny lehilahy iny. Indro ankehitriny fa tafaverina amin'ny mpiandry sy mpitondra ny fanahinareo. Izao no vavahadin'ny ondry. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Miarabantsika rehetra tratran'izao alahady fa 4 mipaka izao. Alahady ankalazana amin'ny fetin'i Jesosy mpiandrondro tsara. Alahady ihany koa namarinana ny 40 taona ny andro amin'ny fiantsoan'Andriamanitra. Ary ny lohateniny afatram-pamparay masina amin'ny fotoan'ity dia ny hoe tsy misy antso raha tsy misy fanirahana. Ny antso dia fahasoavana sy fanirahana. Mandray fahasoavana ny olona voantso, ary izay fahasoavana izay maniraka azy hitory an'i Jesosy amin'ny hafa. I Jesosy no varavaran'ny fiainana ho antsika. Ambarana izany ao amin'ny evanjely fa izy no vavahadin'ny ondry. Dikan'izany dia mila manara-dia azy isika, mila mandalo ao aminy isika mba azahoana ilay fiainana tena izy. Ny antso izy ateo dia fanirahana. Hitantsika ohatra ao amin'ny vakiteny voalohany boky mitantara ny asan'ny apôstôly. I Piera sy ny apôstôly namany dia nandeha nitory ny evanjely. Nanambara tamin'ny Jody izy hoe i Jesosy le nifatsianareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Voatsindron'izany teny izany ny fondreto Jody, ka nanontany teny izy ireo nanao hoe inona ary rahalahy ny tokony ataonay? Dia namaly Piera hoe mibebaha, aoka atao batemy amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ianareo rehetra, azahoanareo famelana amin'ny fahotanareo sy andraisanareo indray ny fanahy masina izay omena anareo. Aoka atao batemy amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy olo-kafa misintona anao any, manentana anao any andao ianao atao batemy amin'ny anaran'izao sao aza mandeha. I Jesosy ihany no tompo sy Andriamanitra. I Jesosy no vavahady azahoana amin'ny fiainana. Ary ny toriteny nataon'i Piera dia nampibebaka an'ireto Jody reto. Midika izany fa eo amin'ny fiainana andavanandro, raha tia hanaradian'i Jesosy dia mila mibebaka. Raha tia hanaradian'i Jesosy dia mila finiavana, mila fahavononana. Moa ve ianao isaky ny maheno ten'Andriamanitra, na io toriteny am-piangonana, na io toriteny amin'ny radio, mampiovanao ve le ten'Andriamanitra henonao? Sa sanatria toy ny rano atosaka amin'ny volomborona fotsiny? Raha tsy latsapaka tsara ao aminao le ten'Andriamanitra, tsy hiova mihitsy ny toetranao. Zay ne mahatonga ny fiarahamonina mbola milomano anaty teom-pahotana maro io ao ny mpangalatra, ao ny mpamono olona, ao ny petsara velatsia, ao ny tia tena isan-karazany. Satria maninona? Tsy latsapaka ny anatin'ny fo, any anaty fiainam-panahy ilay ten'Andriamanitra izay henona any am-piangonana na henona amin'ny haino aman-jery sy ny sisa. Mila mibebaka sika ry havana. Zay fibebana izay, zay fiverenan'Andriamanitra izay no asongadiny vakiteny faharoa ao amin'ny taratasy voalohany masinda Piera apôstôly. Rehefa matsapa tena voadona ny atim-panahinao, vony ianao hibebaka, hiala amin'ny toetra ratsinao, hiverina amin'Andriamanitra, amin'izay ianao dia ozy ny soratra masina hoe toy ny ondry nania ianareo, ary indro ankehitriny efa tafaverina eo amin'ny mpiandry sy ny mpitondra ny fanahinareo. Rehefa tsika mibebaka dia tonga eo amin'ny hevon'i Jesosy isika, miombona amin'Andriamanitra indray isika. Noho izany dia araroty ary izao fotoana izao, mibebaha, miala amin'ny toetra ratsy mahazatra anao, ary mifikira amin'Andriamanitra, manompo an'i Jesosy ilay Andriamanitra vavahadin'ny fiainana, ahafahanao miara-tsambatra aminy sy miditra ao amin'ny fiainana tsy manam-pahatamperana. I Jesosy no vavahadin'ny ondry, araka ny evanjely androany ao amin'ny masin-dajoany toko 10 andiny voalokatra amin'ny 10. Inona ny sitraky Jesosy indrindra inona? Ny amoizany ny ainy, ny anolorany ny tenany manontolo ho an'ny andian'ondriny, ary mba nanany andian'ondriny an'izay fiainana izay bebe kokoa. Fitiavana lehibe izany. Izaho mahalala ny ondriko ary ny ondriko mahalala aho izy. Raha misy mpiandrondry hafa any te hamono ny ondry
fa tsy mikarakara ny ondriny dia mpiandro sandoka zay. Aoka zany tsika matatra tsara koa hoe iza ny tena mpiandro ondry mahay mikarakara ny ondriny. Ity alahady ty ozy teo de alahady ny Jesosy mpiandro ondry tsara. Ny mpiandro ondry tsara eto ambonin'ny tany de paparay masina sy ny veka ary mipretra mpiara-miasa amin'ny veka. Mivavay ianao androany ho amin'ny mpiandro ondry mba hananan'izy ireo herim-po, herin-tsaina hikarakarana ny ondry araka ny sitrapon'i Jesosy. Androany koa de fetin'ny fiantsoan'Andriamanitra. Maro ny olona nanolo tena ho an'Andriamanitra any fanokana tena ho relijiosy sy ho pretra. Manakana koa ianao fotoana androany hivavahana ho azy ireo, ahafahan'izy ireo miaina an'izay fanoloran-tena zay sy fanompoana ny eglizy zay, fanompoana ny hafa izay mba hanana an'izay fiainatsambatra miaraka amin'ny Jesosy zay izy ireo. Androany koa de andro fiantsoan'Andriamanitra. Sika rehetra samy voantso daholo, na olon-tsotra ianao, na relijiosy ianao, na pretra ianao, na iveka ianao, samy manana ny anjara antsony sy ny anjara andraikiny eo anivon'ny fiarahamonina ny tsirairay. Noho izany de samy mandray andraikitra, satria raha samy mialangalana fa tsy mandray andraikitra araka ny tokony ho izy de miteraka tsy fahombiazana zany na amin'ny lafiny ara-panahy, na amin'ny lafiny ara-panabeazana, na amin'ny lafiny maha-olona manontolo. Ny tsy mampandroso ny firenena ny ry-havana de maro ny kristianina tsy mandray andraikitra, maro ny kristianina tsy mijoro amin'ny maha-kristianina azy eny amin'ny finivon'ny fiarahamonina. Kristianina lahady fa mangalatra koa latsinainy, manao kolokolo talata, miatsara velatsia alarobia, tia tena lakamisy sy ny sisa sy ny sisa. Anjaranao manao azy. Aoka sika hiova hiala amin'ny toetra ratsy. Noho izany de mila fampivavaka ny tena marina. Araroto zao alahady fetin'ny fiantsoan'Andriamanitra zao mba hivavahana ho an'ny olona rehetra samy hay amaly ny antso, dia inona moa zay fa hoe ny fitoriana vaovao mahafaly, ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy ary ny fikatsana le fiainatsambatra rehefa rahatra izay. Ndao ary samy mivavaka, samy mandray andraikitra ary samy vonona hamaly ny antso. Ho an'ny tanora zay te hanolo tena ho relijiosy, te ho masera, te frera, te ho mopera sy ny sisa, sahy manontany olona akaiky anao, na amin'ny anao manjery io, na any am-piangonana, na any am-pianarana, na any amin'ny toeram-piasana any. Fa raha tsy manontany ianao amin'ny fomba ahoana moa nahafahan'ny olona manampy anao ny famalina ny antson'Andriamanitra, de mila kolokoloana isan'andro san'andro. Ka ho an'izay vonona de betsaka ny lalana azo isafidianana. Misy ny pretra diocésiana, misy ny pretra relijiosy, misy ny masera, misy ny frera fotsiny, dia manova safidy valio ny antso arak'izay tsapanao ao anatin'ny fonao ao. Indro ara-menantsika ny tsodrano. Ombantsika menakavy ane ny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Isodrananareo ane Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Hitatana diantsika ane Jesosy Kristy, isaorana ane Andriamanitra.